Shalom shalom לכולם, שלום שלום, שבוע טוב. הרבציה recha manaraka Facebook, בעזרת השם. Shalom shalom Rabbi Yoshua. Afaka manaraka amin'ny Facebook, בעזרת השם. Tsoteri tsimanina nastafitra anatiny studio בעזרת השם. Shalom shalom לכולם. Anoy zany tsika amin'ny finarantsika. Raha ohatra ka misy fanontaniana koa Rabbi Yoshua, afaka manoratra amin'ny commentaire ambany vidéo fa tonga mety tazako le commentaire dia afaka vakiana بعزة الشيء. Anoy zany tsika ny fianarana ny Pirkei satria araka ny fantatra zany mandritra ny Sefirat HaOmer misy famakiana ny antsoina hoe Pirkei Avot araka ny fanazavantsika tamin'ny cours roa sa telo zay nataontsika roa astuce tao amin'ny tamin'ny herinandro lasa teo بعزة الشيء. Dia anoy zany tsika zao tafiditra amin'ny Perek Shelishi na chapitre fahatelo. Dia tonga dia anonga tsika satria araka ny antsika tamin'ny farany betsaka ihany ny andinina ny pasuk ao anatin'ny chapitre tsy ho vitantsika daholo le izy fa araka ny fanazavako reto cours reto aloha zany ohatran'ny hoe fidirana azahoantsika fotsiny hoe ohatran'ny ahoana ny izany antsoina hoe Pirkei Avot zany. Dika fotsiny izy raha ohatra ka indraindray tsika miditra lalina kely amin'izay misy notion anankiray tokony hidirana lalina dia eo tsika miditra fa araka ny teneniko hoe tia fampidirana. Jerena fotsiny hoe ohatran'ny ahoana zany hoe Pirkei Avot zany mba ho fantatra aloha amin'ny voalohany ny hevitra ampitan'ireo olon-kendry tany aloha بعزة الشيء. Dia chapitre fahatelo zany manomboka amin'ny Perek manomboka amin'ny Akivia, tsy Akiva fa Akivia. Dia araka ny mahazatra moa zany alohan'ny manomboka Pirkei Avot misy ilay pasuk mila tononona zay vao afaka manomboka Mishna anankiray. Ny pasuk nefa vakiantsika ilay izy بعزة الشيء. כל ישראל יש לכם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו הארץ, מצר מטעי מעשה ידיי להתפאר. Efa nadikasika tamin'ny cours farany teo ny dikan'izay pasuk anankiray vakiana alohany mamaky Mishna satria Pirkei Avot anatin'ny Mishna le izy بعزة الشيء. Izao zany dia izy tonga dia vakiana araka mahazatra amin'ny teny hébreu aloha. Akivia ben Mahalalel אומר, הסתכל בשלושה דברים ראה אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מאין באת מטיפת סירוחה, ולאן אתה הולך למקום עפר רימה ותולעה, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בסביתי. בעזרת השם. סיסולנה רבי יהושע, סיסולנה. Eo izy zany, dika zany izy. Olon-kendry anankiray antsoina hoe Akavia ben Mahalalel noho izy zany zao ny afatrany zany ho an'ny taranaka satria izay foana izy ny Pirkei Avot ireo ray aman-dreny na razambe izay manome torohevitra ho an'ny taranaka azahoany zareo miakatra amin'ny antsoina hoe fahendreny chokhma sy ny fanarahana sy ny fanatanterahana ny mitzvot na ny didy rehetrarehetra 613 eo anatin'ny tokony ho raisiny zanak'Israely. Zay ny afatra anatin'ity. Dia toizantsika zany izy. Istakel bishlosha devarim ve'e ata ba liday avera. Arao tsara hozy izy ary aza manalavitra nyreto zavatra telo resako reto dia rehefa zay izy nataonao dia tsy ho tonga aminao izy ny fahotana na ny ota. Efa nisy olon-kendry anankiray raha tadidinareo tadiditsika tany aloha miresaka an'izay بعزة الشيء fa aleo tohizana.
Da ny aim-bata, ny zavatra voalohany ozy izy ataovy ao an-tsaina foana azahoan'ny ota sy ny fahotana tsy tonga aminao. Voalohany indrindra tadidio ozy izy ary fataro avy aiza anao. Hoe le haine ata holaire ary fataro koa ozy izy ary tokony apetrakanao anatin'ny saina foana hoe aiza ny alehanao. Hoe nifnemi ata aty ditendina helbon ary eo anatrehan'iza anao ozy izy fataro koa zay hoe eo anatrehan'iza anao no manome ino zany hoe no tsaraina rehefa any amin'ny farany any any aoriana any azafady. Zay zany ny zavatra anankitelo. Fataro avy aiza anao, fataro aiza ny alehanao ary fataro fa rehefa any rehefa aoriana ty fiainana ty de iza eo anatrehan'iza anao izy no ho tsaraina. Zay zavatra telo io zany no mila averina foana ary apetraka foana anatin'ny saina azahoantsika miaro moa zany na hoe mba tsy ho tonga ny fahotana. De misy fanazavana indray nataony. My aim-bata avy aiza anao ozy izy de valin'izay vantahina zay mitipat seroha avy amin'ny anao zany anigazika an'ity zafady anao zany avy amin'ny goutte ohatrany hoe rano, pitikana rano ataontsika an'izay hoe pitikana rano misy fofona ratsy zay ny antsoina hoe mitipat seroha. Inona dikan'izay? Fataro izy fa anao alohanao lasa vatana lasa olombelona de voaka avy amin'ny rano na inona dikan'izay zera, zera na semence. De maninona no mila mahafantatra an'izany hoe izay natomboanao satria rehefa lasa olombelona atsika le fanahy mifona anatin'ny vatana de melehibe de melehibe miaraka amintsika koa ny antsoina hoe gava na fehibebona. De manjary manadino ohatrany hoe na manambany olona na manadino ny chaîne. De zay zavatra zay teneny hoe tsarovana aloha fa alohany anao miseho soa na mieboebo fataro avy aiza anao ary tsy tsika rehetra ny olombelona rehetrarehetra no anatin'izany avy amin'ny zera na semence. Ary tsy vitan'izay fa tena teneny hoe semence seroha, seroha zany misy fofona manahirana, ataontsika hoe manahirana mba tsy hoe ou les haines ata holaire de hoe inona indray ny valiteniny hoe aiza anao izy nandeha. Limcon afar rima vetola anao izy ny afaranao de any amin'ny toerana feno vovoka ary feno olatra. Zay koa zany izy ty vatana ty. Satria zay ihany le izy mikasika ny vatana io satria raha olona anankiray zany miseho hoe mieboebo hoe nametraka ny toerany avo be na miteny hoe izy no farany ambony amin'ny olatra rehetra nefa ny afaran'izy rehetrarehetra mitovy ihany any anaty tany feno fasika ary hoan'ny lanin'ny olatra ny vatana. De zay avy eo amin'izay hoe le finemi ata holaire finemi ata aty de liteny andiny helbon eo anatrehan'izy aloha zanao any aoriana any no tsaraina de eo anatrehan'ny meler malhe melarhim akadosh baruch mpanjakan'ny izao tontolo izao mpanjaka izay manjakan'izao tontolo izao akadosh baruch ny Hashem. Reo zany ozy izy afatry akavia ben mahalal el mikasika ny fiarovana na azahoan'olombelona anankiray mba tsy ho lasaka amin'ny fahotana. Reo zavatra reo zany mila averimberina ao anatin'ny saina satria izy tsy vakiana indray mandeha ny tena marina fa mila averimberina le izy satria mora vakiana izy azo fa tsy ho iainana mihitsy ny zavatra zany raha ohatra ka tsy hoe raha hoe vakiana indray mandeha de vita zay. Fa ao anatin'ireto aveo ihany feno fampianarana be dia be. Anisan'ny zavatra anankiray zao hoe raha ohatra zany tsy te hanota na tsy ina moa natao hoe avera. Tsisy olona mantsy fa Bezat Hashem natao hoe avera shalom shalom abi aina Baruch Hashem Baruch Hashem. Ny atao hoe avera na fahotana na ota zany vokatry ny tsy ny inona zany misy lalàna anankiray nidikana de nanome ota na nanome fahotana. Dikan'izay mifandray amin'ny lalàna dikan'izany.
Rehefa miteny tsika hoe ota de zavatra tokony tsy natao, napetraka nisy lalàna zany mifehy an'le fihetsika fa nataontsika ihany, tanterahan'ny olombelona ihany. Zay no antsoina hoe ota. Dikan'izay zany ny fitandremana ny lalàna hozy izy zany tena marina ny zavatra miafina ambadika an'ity fampianarana ity. Satria mba tsy ho tonga aminao izy ny ota, iny dikan'izay mba ho hajanao izy ireo lalàna napetraka tany aloha, satria ny lalàna mipetraka ihany na tiana na tsy tiana, dia ireo zavatra telo ireo no atao ao an-tsaina. Voalohany indrindra fantaro avy aiza anao, fantaro aiza ny hafaran'ny vatanao, dia fantaro hoe iza no hitsaranao any aorianany. No tohizana. Rabbi Hanina segan hakohanim omer הווי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. רבי חנניה בן תרדיון אומר שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה הרי זה מושב לצים שנאמר ובמושב לצים לא ישב, אבל שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שרויה ביניהם, שנאמר, אז נדברו יראי השם, איש אל רעהו ויקשב השם וישמע, וייכתב ספר זיכרון לפניו, ליראי השם ולחושבי שמו. אין לי אלא שניים, מניין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, שנאמר ישב בדד ויתום כי נטל עליו. Somary lavalava ity fampanarana ity satria misy olon-kendry anankiroa no mametraka afatra eto. Voalohany Rabbi Hanina Siga Hakohanim Omer. Rabbi Hanina ilay ireo solon'ny Kohanim izy satria ny Segan Kohanim zany izy zany Rabbi Hanina no zany Kohanim tsotra izy fa misy masina tona hoe Kohanim na pretra sorona, dia misy natsoina hoe Kohen Gadol na le pretra lehibe indrindra. Izy ny Kohen Gadol no mahazo miditra ny natsoina hoe Kodesh Kodashim na ny toerana masina indrindra rehefa amin'ny andro natsoina hoe Yom Kippur. Fa ny Kohen tsotra hoe tsotra tsy afaka miditra any. Fa ohatran'izao ilay izy, ilay hoe Segan Hakohanim, izy no mitantana an'ilay Kohanim tsotra. Dia raha ohatra ka sanatrian'izany misy zavatra nanjo an'ilay Kohen Gadol na le pretra lehibe izay miditra tany nanao an'ilay asany anatin'ny Kodesh Kodashim na toerana masina indrindra, ohatra hoe maty izy tany, Chazve Shalom, dia le mpitondra na mpitantana le filohany zany, filohan'ny Kohanim no manoro azy ary manohy ny asa ataon'ny Kohen Gadol. Zay zany ny toerana antsoina hoe Rabbi Hanina. Heve mitpalel bishloma shel malchut. Rehefa mivavaka hoy izy ianao dia mila mivavaka ary mba ho mivavaka amin'ny fiadanan'ny malchut, ny fanjakana. Io izy rehefa hoe miteny fanjakana izy toerana amin'ny teny gasy mihitsy hoe rehefa mivavaka zany ohatra misy olona anankiray na juif anankiray na misy hoe juif ataontsika hoe zanak'Israely anankiray satria tratran'ny exil dia mandeha any amin'ny toerana hafa ka tonga amin'ny toerana hafa io misy firenena anankiray hafa, fanjakana anankiray, dia tsy maintsy mila hozy izy afatra ny Rabbi Hanina hoe mivavaha ho an'ilay azafady le fanjakana mitoetra eo izay nanaiky anao, na dia tsy nanaiky ary izy fa nampidiriny eo amin'ny taniny ianao ary mihinana ny sakafo anatin'ny taniny, tsy maintsy mivavaka ho an'ilay fanjakana. Zay zany ny afatra voalohany. Ary inona no ivavahanao mba ho misy shalom, fiadanana, miadana foana ny toerana. Ity. Ay. Ok. Shalom, Rabbi Yehuda. Shalom.
Ie, tohizana zany le izy. De zay hoy izy zany afatra voalohany. She ilmale mora a ish et re'ehu chaim bela'u. Satria hozy izy, fantaro hozy izy fa raha tsy mipetraka, raha tsisy ny antsoina hoe fanjakana de manjary mifamono ny olona rehetrarehetra, ny olona rehetrarehetra ao anatin'ny ohatra hoe tsisy fandriampahalemana zany ohatra hoe atsika ohatran'izay tsisy fandriampahalemana satria ny fanjakana no miantoka an'izany, miantoka ny fandriampahalemana misy ao amin'ny vahoaka rehetrarehetra. De ohatra ka tsisy hozy izy ny fanjakana, fantaro fa tonga de mifamono, manjary izay no antsoina hoe anarchie. Dikan'izay zany mila foana le ordre, mila ny fandriampahalemana, mila ny zay vao de izy no miantoka an'izay na manana an'izay anjara sy adidy zay ny fanjakana. Tsika tsisy hoe mety ve ny fitondrana sa tsy mety fa zay fotsiny aloha ny fampianarana eto hoe raha vao tsisy ny antsoina hoe fanjakana na loha, zay antsoina hoe filoham-pirenena fa zay hoe lohan'le firenena de manjary ny vatana hozy izy raha vao tsisy ny loha de mifamono. Feno ady. Rabbi Hanina ben Teradion Omer. Zao ndray Hanina anankiray indray ty. Rabbi Hanina mitovy ny anaran'ny zareo fa ray indray zanaky Teradion. Zao ndray hozy izy ny afatra napetraka. Shnaim she Yoshvim ve'en benehem divrei Torah hare ze mushav latsim. Raha ohatra hozy izy ka misy olona anankiroa miara-mipetraka ary miaraka miresaka zany zareo kanefa reo izy zany tsy mianatra Torah. En benehem divrei Torah, tsy miresaka mikasika ny Torah fa miresaka zavatra hafa mihitsy hozy izy. Are ze mushav latsim. Reo izy zany antsoina hoe fikambanan'ny olona hanao zany olona antsika hoe latsim vely. Anatsika izy amin'ny teny latsim fa tsy latsim azafady. Ohatran'ny hoe olona clown zany, olona mpisangisangy, tsy afaka raisina hoe sérieux zany ny olona fa ohatran'ny hoe panaka. Ok. Izy teo eto. Ty zany hozy izy olona tsy afaka raisina sérieux zany fa olona ohatran'ny hoe mpananiany. De inona isiny aiza hoy izy ny anarana an'izay? Ou bemoshav letsim lo yashev, satria ao anatin'ny tehilim voalohany na psaume voalohany teny hoe azam le izy hozy inona hozy izy ny antsoina hoe tsadika de miresaka izy hoe tsy mipetraka izy miaraka amin'ireo olona mpananiany. Eto zany ny afatra anankiray napetraky Rabbi Hanina hoe tokony tsy raha ohatra ka tianao raisina ho sérieux ny zavatra ataonao hoe mety de tsy tokony de betsaka loatra ny toerana tsy resana Torah voalohany indrindra satria raha vao tsy miresaka Torah hozy izy de ohatran'ny olona mananiany, tsy afaka raisina ho sérieux mihitsy ny zavatra atao. Aval shenaim sheyoshvim veyesh bahem benehem divrei Torah, fa ohatra ka hozy izy olona anankiroa kosa miresaka miara-mipetraka zareo de miresaka ny mianatra Torah sady miresaka ny momba ny Torah. Shechina sheruya benehem. Ny shechina hozy izy de mipetraka ary mitoetra eo amin'ny anatrehan'izy roa. Shenemar anatin'ny Melachim, boky ny mpanjaka. Az nidberu yirat Hashem ish el re'ehu
ויקשב השם וישמע ויקטב ספר זיכרון לפניו ליראה השם ולחושב שמו. פסוק ג' andin fateltia ne misy an'le toerana nazahoan'ny Rabbi Hanina milaza fa hoe efa misy olona koa izy miara-miresaka miara-mipetraka dia mianatra Torah, inona ny zavatra mitranga? Zao izy izy. Ity pasoky ity no milaza an'izay hoe misy ny Shekhinah zany le ahoana zany hoe le fisiany Hashem entin'ity tontolo iainantsika. Raha ohatra ka adikako amin'izay le izy. Inona hozy izy? Melachim ireo izay matahotra ny Hashem hozy izy manana ny hoe crainte ny Hashem, irat Hashem na tahotra any Hashem dia miara-miresaka reo zany reo olona reo zany izy miara-miresaka. Dia Hashem hozy izy hieno ary mieno tsara ny zavatra tenenin-jareo ary tsy vitan'izay fa misy boky hozy izy fitadidiana misokatra eo anatrehana Hashem amin'izay fotoana izay dia soratany eo le zavatra tenenin'le olona ary soratany eo fa niresaka Torah le olona amin'izay fotoana izay. Ao anatin'ny Malachi zay Malachi fa tsy bokin'ny mpanjaka, Malachi. Dia zay zavatra zay izy mitranga ho an'ny olona izay miara-miresaka ka manome voninahitra ny anarana Hashem ary misy ny antsoina hoe irat Hashem, tahotra ny Hashem. Efa niresantsika izay hoe tahotra ny Hashem zay any tany amin'ny kotony lotany. Dia hozy izy dia manontany zany izy hoe en li ela shenaim minaim she'afilu echad sheyoshev ve'esek batorah shehakadosh baruch hu kove'a lo sachar. Dia zay hozy izy marina fa amin'izay fanazavanao zay hozy Rabbi Hanina, fanazavana Rabbi Hanina zay olona anankiroa miara-miresaka zay vao midina hozy izy antsoina hoe Shekhinah. Fa raha ohatra ka aiza hozy izy nga hozy izy tsy misy hoe olona anankiray mianatra Torah fotsiny dia midina foana koa ny Shekhinah. Dia misy koa le izy hozy izy, zay ny teneniny. Misy le izy hozy izy ary izay zavatra zay nianarana avy amin'ny bokin'ny Echa na ataontsika hoe lamentation izy amin'ny teny frantsay. Yoshev badad ve'idom ki natal alav. Na dia mipetraka rera hozy izy ary manao méditation anatin'ny fanginana dia izy azo an'izany zavatra zany, inona zany zavatra azony amin'izay fotoana izay? Shekhinah midina eo aminy koa ny antsoina hoe Shekhinah na dia badad zany avy amin'ny hoe tokana na dia mipetraka rery izy ny olona hozy izy dia azony natal alav ho ampitsipy eo aminy. Inona dia atsipy eo aminy? Ny fisiany Hashem eto amin'ny tontolo iainantsika izao na Shekhinah. Mezata Hashem. Raha ohatra ka fitinina ny zavatra misy eto dia izay fotsiny izy hoe ny dafady Mezata Hashem. Ny hevitra anatin'le fampianarana ireto zany voalohany ny fivavahana ho an'ny fanjakana. Aza adino izy mivavaka amin'ny fanjakana satria ny fanjakana no raha ohatra ka tsisy hozy izy ny fanjakana dia manjary mifamono ny olona. Tsisy mandeha tsisy lohany fa mandehandeha samy manao an'izay tiany ataony dia tsisy tahotra zany zay dikan'izay. Dia ny faharoa rehefa miara-mipetraka zany ny olona anankiroa mipetraka, Yoshev miara-mipetraka zany dikan'izay dia tokony misy foana ny antsoina hoe divrei Torah na fianarana Torah. Zay mahatonga ny hoe isaky ny sabata ohatra ka hoe misy olona tonga dia asaina ilay olona manao divrei Torah, mianatra, mitondra devar Torah zany resaka mikasika ny Torah, mikasika ny inona zao ny afaka hoe ianarana. Hoe namaky za tamin'ity herinandro ity ny section hebdomadaire ny Torah na parasha. Dia inona ny azoko, inona ny zavatra tsikasiko na inona fanontaniako. Zay zavatra zay dia efa afaka apetraka eo ambony latabatra ny sabata azahoana iresahana miaraka amin'ny olona na
avy na nasaina na le olona nanasa. De io no fototry ny resaka mandritra ny sabata. De tsy vitan'izay koa izy fa na olona anankiray fotsiny izy rehefa mianatra Torah de efa tonga eo ny antsoina hoe shekhinah, tonga eo anatrehany. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon mila fantarina fa rehefa anatin'ny Gemara na Talmud rehefa mamaky hoe Rabbi Shimon fotsiny fa tsy hoe Rabbi Shimon ben Gamiel na Rabbi Shimon ben Gamiel Sheni sy ny sisa, fa hoe Rabbi Shimon fotsiny tonga de fantatra fa Rabbi Shimon bar Yochai zany no miresaka. Rabbi Shimon bar Yochai ilay olon-kendry lehibe tany amin'ny andron'ny Tanaim, andron'ny alohan'ny nanimbanan'ny telopolo faharoa, izy no napidina ny fahalalana ary ny fahalalana mikasika ny tsiambaratelon'ny Torah. Ary izy nanoratra izy no ary tsy izy moa zany nanoratra fa reo mpianatra no nanoratra ny antsoina hoe Zohar na livre des splendeurs, le bokin'ny fahazavana. De inona hozy izy ny afatry Rabbi Shimon bar Yochai anatin'ny ity pirkei avot ity. Shelosha she'achlu al shulhan echad velo amru alav divrei Torah ki'ilu ochlu mizivhei metim. Ohatran'ny toy ny le fampianarana Rabbi Hanina ihany izy fa eto indray tsy hoe olona anankiroa fa olona anankitelo izy zay miara-misakafo ambony latabatra. She'achlu al shulhan, miara-misakafo eo ambony latabatra anankiray ozy izy. Kanefa reo izy eo am-pisakafoanana tsy miresaka ny antsoina hoe Torah. De hoy izy ki'ilu ochlu mizivhei metim. Reo izy de tahaka ny olona mihinana ny sorona ho an'ny maty. Metim, sorona ho an'ny maty fa tsy ho an'ny velona. Satria izy tsy velominao miaraka. Ino moa zany aveo koa ny bebe ny zavatra ao ambadika an'izay kôdy le izy fa dingana voalohany fahazahoana azy fotsiny hoe mila fantarina fa ny latabatra dia antsoina hoe mizbeach. Mizbeach zany ilay toerana fanaovana sorona. Raha ohatra ka an-tany telopolo rehefa manao sorona na shchita dia apetraka amin'ny mizbeach. Io toerana anaovana ny sorona io toerana faran'izay masina indrindra. Ary le Kohen na ny mpisorona dia mila misasa, mila manao akanjo madio feno zavatra be dia be no ataony alohany azahoany alalana manatanteraka an'izany hoe mamono biby zany atao sorona. De inona dikan'izay io sorona io rehefa avy eo hodorana na misy karazany mantsy ny sorona, misy ny hoe dorana na misy anankiray hohanina sy ny sisa. De rehefa hohanina le izy iny zavatra iny zany kadosh masina be reo zavatra reo. Izay mahatonga ny rehefa Kohanim manao an'ireny tsy miresaka zareo fa rehefa miresaka reo mikasika ny zavatra ataony ary indrindra miresaka amin'ny Torah, zavatra masina. De mila fantarina fa amin'izao fotoana satria simba ny tempolo, ny zanak'Israela rehetrarehetra rehefa eo amin'ny latabatra de Ben Israel mitondra an'izay fampianarana izay fantaro izy fa latabatra ao dia mitovy amin'ny antsoina hoe altar, toerana fanaovana sorona. Ary io sakafo mipetraka eo izy dia sakafo atolotra ho ana Hashem sy amin'ny famasinana. Eo izy milaza hoe ny tandremana tsara ny resaka atao eo ambonin'ny latabatra. Satria arakaraka ny resaka teneninao eo na ny zava-mitranga amin'ny latabatra no hampiakatra an'ilay hasina sa tsy hampiakatra. Izany misy halakha hoe amin'ny sabata tokony tsy miresaka antsoina hoe divrei chol na resaka andavanandro fa miresaka kodesh mahasina. Dikan'izay mianatra Torah, miresaka Torah na mivavy na manao tefila. Fa izay zavatra izay no tena marina tokony atao isan-kerinandro, isaky ny sakafo no tena marina. Ezahana zay zany isaky ny sakafo tsy hoe amin'ny sabata irery ihany satria averina ihany ny latabatra dia mizbeach zany toerana anaovana sorona ary le sakafo no sorona ho ampiakarina. Zay zany afatry Rabbi Shimon bar Yochai voalohany indrindra. Olona anankitelo, lehilahy telo zany tena marina io. De araky ny voasoratra anatin'ny Isaia izy kikol shulhanu mal'u kin tsoa
beli makom araky zay ozy izy nitenenin'ny Isaiaho tamin'ny miresaka ny fihetsiky ny zanak'Israely satria ozy izy ny latabatry zareo ozy izy ny zanak'Israely tamin'ny satria reo nanota moa zany tsy nanaraka Torah de feno loto ary feno lo toy ny misy olona nandoha zany ary feno zava-maloto. Iny tenenina io zany le misy behara le sorona noentin'ny zanak'Israely tamin'izany fotoanan'ny Isaia moa zany izy ny amin'ny nadika le izy fa tamin'ny andron'ny Isaia profety Isaia milaza fa hoe reo sorona hoentinareo reo izy izy nareo ary tsy mararaha koa hoe afaka hoentinanao anaovana sorona ve le biby nefa misy tsy mety misy zavatra simba aminy fa tsy madio na de le kavana na le eritreritra miaraka amin'ny zavatra izy efa tsy mety tsony de zay nandikan'izay ozy izy nareo izy manao sorona nefa ny Cohen ary tamin'izany efa voavidim-bola de efa tsy madio tsony zany le sorona amena ho an'ny Hashem mody manao sorona fotsiny le olona tamin'izany fotoana zany fa tsisy eo tsony ny hasiny zay le afatry ny Isaia tamin'ny toerana io hoe jereo izy izy fa le shulchan ny latabatra reo izy izy feno loto ohatran'ny feno olona nisy nandoha ary feno zava-maloto eo amin'izay zavatra zay zay mahatonga ny hoe shulchan zany mizbeach shalom abi Ishai shalom si ny rehetrarehetra ao mamory אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה כאילו אוכלו משולחנו של מקום ברוך הוא. Fa ny olona anankitelo izy izy izay miara-misakafo ambony latabatra zany ary miresaka Torah dia fantaro izy fa le latabatra reo izy ohatran'ny latabatra amin'ny makom zany raha dikany hoe toerana fa rehefa ao anatin'ny Torah rehefa toerana zany anarana anankiray ny Hashem Hakadosh Baruch Hu de zay mahatonga ny hoe Makom Baruch Hu ohatran'ny teny hoe Hakadosh Baruch Hu makom zany le toerana ipetrahan'ny Hashem שנאמר יחזקאל ndray milaza an'izay vayidaber elai ze ashulhan asher lifnei Hashem ary zay ozy izy nitenen'i Yehezkiel na Ezekiel hoe ty ozy izy le latabatra izay nomanana eo anatrehany Hashem ary zay zavatra zay tenenina isaky ny amin'ny alohany anao antsoina hoe birkat Amazon ilay bénédiction amaranana ny sakafo rehefa avy mihinana mofo rehefa voky bezata Hashem alohany anomboka an'izay lasa misy texte kely zay vakina lasa jerisika le izy zay zany alaha le maase na ny lalàna ho atao mikasika afaka atao aorian'izay birkat Amazon misy hoe avarecha את השם בכל עת תמיד תהילתו בפי סוף דבר הכל נשמע את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם תהילת אדוני ידבר פיו ויברך כל בשר שנפשו לעולם ועד ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם הללויה. רבית זה זהותתנים זה וידבר אליי על סעוזי זה זהותתנים תם זה השולחן אשר לפני השם תיעוזי דלתבת נמבוארנה eo anatrehany Hashem de rehefa manao ny hoe ze misy fomba misy olona manao hoe tondrona nisy le latabatra ze indray mandeha ze ashurkhan ezata Hashem zay zany no afaka atao zay zany nampianatra koa hoe rehefa misy devar Torah teo amin'ny latabatra ary resaka eo ambony latabatra de masina tsy mitovy amin'ny resaka andavanandro fa tena hoe miavaka mihitsy satria shabata zay araka ny tenentsika ihany teo ihany tokony tohizana zay na de tsy shabata aza de misy devar Torah kely foana no atao zay anao afaka amin'ny teny hoe ze ashulchan asher lifnei Hashem ty le latabatra zay napetraka ho an'ny eo anatrehany Hashem zay zany afatry Rabbi Shimon Bar Yochai misy mikasika ny fisakafoanana ambony latabatra raha ohatra ka misy fanontaniana eo an'izay manaraka ao amin'ny Facebook bezata Hashem afaka mametraka fanontaniana tohizana zany le izy alaha
Pasoky fahaefatra. Rabi hanina ben hakhina Omer. Ha ni'ur balaila ve ha amehalech bederech yahidi ve amefane libo levatala hareze mithayev benafshu. Misy afatry rabi hanina ndray ty mitovy ihany fa rabi hanina fahatelo ty fa zanaky hahinay. Fa izy ndray zay zany antsoina hoe hahina anankiray de inona izy ny afatra? Ha ni'or balaila. Ireo zay tsy matory amin'ny alina hozy izy na mivoaka zany na misy zavatra atao amin'ny alina. Hoe amehalech bederech yahidi ary ireo zay mandeha amin'ny lalana rery. Mandeha rery zany amin'ny lalana. Hoe amefane libo levatala ary ireo zay mamela ny fony amin'ny zavatra tsisy dikany. Dia hozy izy hareze mithayev benafshu. Io olona manao an'izay fihetsika telo zay hozy izy dia hayav zany ohatrany hoe mila mitondra antsoina hoe korban na sorona khatat, sorona ano zany vezety sorona fahotana zany nanamboarana ny fahotana. Hayav zany ny olona tsy maintsy mitondra an'izay sorona zay benafshu fa dikan'izay ho an'ny fiaina, ho an'ny ainany, ho an'ny fanahiny nafshu. Iny dikan'izay tena marina ohatra ka tena dika le izy hoe ny olona manao ohatran'izay hozy izy de ohatrany hoe mamono ny fanahiny. Manana fety ohatran'izay. Iny dikan'izay mivoaka alina. Le alina le manomboka amin'ny maty masoandro ka hatramin'ny tapakalina, atsasak'alina azafady. Eo tokony tsy mivoaka any ivelany. Misy antony misy zavatra be dia be mivoaka any fa tsy nitenena fotsiny raha ohatra ka eo izy le olona no mivoaka ary tsy vitan'izay fa sady mivoaka alina izy no mandeha rery, zatra mandeha rery. Bederech yahid. Reo misy koa aveo ny feno kôdy ambadika an'ireto fa be dia be loatra fa manjary eza. Hoe mifane libo levatala ary ireo zay mamery veren'ny fony hozy izy amin'ny zavatra rehetra tsisy dikany. Hoentin'ny fo mandeha amin'izay zavatra rehetra ohatrany hoe zay mantsy le hoe fihetsem-po ary zay teny gasy zay no misy mifandray tsara amin'ity fanazavana ity hoe ny fon'le olona hozy zany no mitondra azy mandeha amin'ny toerana tsisy ilaina azy, tsisy ilevana azy. Hoe ny fony zany ohatra hoe tezitra de tonga de tezitra le olona. Fony zany hoe tsy tian'le olona anankiray de tonga de tsy tian'le olona anankiray. Tena hoentin'ny fo zany izy fa izy zany tsy hoentin'ny atidoha, tsy hoentina antsoina hoe mohinina. De reo io izy io olona io de mametraka ny fanahiny hayav. Ohatrany hoe coupable zany le fanahy. Tsy hoe ohatrany coupable le fanahy ary tsy vitan'izay fa ohatrany hoe namono ny fanahiny izy. Benafshu. Zay zany fampianaran'ny Rabi Hanina ben Hahina. Rabi Nehunia ben Hakane. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Rabi Nehunia ben Hakane. Io lay olon-kendry zay mitondra anisan'ny olon-dehibe hoentina arahan'ny nosara afriky, kolona ben'ny d'Afrika. Misy Rabi Shimon bar Yochai, misy Rabi Akiva, misy izy koa ao koa izy azafady Rabi Nehunia ben Hakane. Tia ny bokin'ny Rabi Nehunia ben Hakane. Ny anarany hoe Torat Hakane araka ny hitantsika. Reto ao anatin'ireto ny fomba niainan'ireo olon-kendry tany antsoina hoe Tanaim zay mbola nalala ny fomba fanatanterahana ny mitsivoty rehetrarehetra fa miaraka amin'ny tsiambaratelo. Le hoe rehefa manao zavatra manatanteraka mitsivo anankiray tsy hoe atao fotsiny izy fa inona daholo ny zavatra mitranga any amin'ny tontolo tsy hita maso ary ho ampidinina le fahazavana de rehefa tanterahana aty amin'ny antsoina hoe olam asia na tontolo fanamboarana, fanaovana de tafidina mihitsy le orot. Zany zavatra rehetra zany ato anatin'reto boky reto misy an'le izy. Misy voto be dia be anatin'ny Torat Hakane misy ny antsoina hoe le mitsivoty rehetra namen'i Moshe Rabbeinu. Misy commentaire ny Mishna satria izy no lehibe indrindra tamin'ny androny
miaraka amin'ny antsoina hoe Rabbi Yehuda Hanassi na izy no nanoratra an'ilay nanao an'ilay compilation antsoina hoe Mishnah na Torah oral, ilay lovan-tsofina zay manazava ny Torah écrit, ilay Torah voasoratra. Tsy vitan'izay fa ao koa izy antsika teo Rabbi Shimon Bar Yochai zany anisan'ny olon-dehibe, olon-kendry nalala ny navita napidina ny tsiambaratelo ny Torah. Ary tsy vitan'izay koa fa Rabbi Akiva hitantsika koa zany anatin'ity chapitre 3 ty hitantsika ao daholo reo olon-dehibe reo. Hitantsika teo zao Rabbi Shimon Bar Yochai, eto tsika mahita ny Rabbi Yehuda ben Akane. Ino izy niafatry Rabbi Yehuda ben Akane? Kol amekabel alav ol Torah ma'avirim mimenu ol malchut ve ol derech eret vechol haporek mimenu ol Torah nutnin alav al malchut ve ol derech eret. Zao izy izy Rabbi Yehuda ben Akane. Izay olona anankiray ozy izy nanaiky ary nandray ny zog ny zogy ny Torah rehetrarehetra ozy izy, tsy nisafidy izy hoe ty ataoko de tsisy ataoko fa tena raisiny daholo izy rehetrarehetra. Am'izay fotoana zay fotsiny ozy izy le olona afaka de tsy miaina intsony izy ao ambaniny antsoina hoe fanjakana sy ny lalan'ny eto an-tany. Ino dikan'izany? Ny fanjakana rehetrarehetra zay misy eto an-tany manana ny lalànany ary mametraka ny lalànany ho an'izay olona rehetrarehetra miditra ao anatin'ny toerana misy an'ilay fanjakana. Fantaro izy fa raha ohatra ka olona anankiray tena mametraka ny fiainany anaraka ny Torah ao anatiny tena raisiny daholo izy rehetrarehetra fa tsy misafidy izy, tena raisiny voalohany ka hatramin'ny farany, de fantaro izy fa io olona io tsy tafiditra intsony izy ao anatin'ilay fitondram-panjakana eto amin'ity tontolo ity. Misy io fanazavana io mety andremana satria sao de mihevitra hoe misy olona anankiray zany nanaraka Torah tonga de miteny za zany ambony lalàna ny fanjakana, tsy izay mihitsy le izy. Satria ny olona afaka manao an'izay olona fa voalohany indrindra farafahakeliny ho an'izay olona manaraka Shari Akidosha, Koron Shari Akidosha, olona hasid, mpanao asa soa, efa tsy miady intsony izy eo amin'ny resaka hoe Yetzerara sy Yetzeratov, ny fanahy ratsy ny fanahy tsara ao anatiny. Zay zany ny antsoina hoe olona hasid, zay zany olona io zay vao afaka antsoina hoe nandray tanteraka ny Torah eo amin'ny fiainany. Izy ihany no mahazo alalana ary izy no afaka tenenina amin'izay fotoana zay hoe ambonin'ireo fanjakana sy ireo lalànan'ny fanjakana eto an-tany. Fa raha ohatra ka mbola tsy manana an'izay dingana zay olona anankiray tsy azo atao, tsy hoe azo atao, tsy izay olona zay mihitsy no resahana amin'ny toerana io. Sao de mihevitra mantsy hoe za mantsy manaraka Torah de ambony lalàna zany de tsy hanaja ny lalàna ao anatin'ilay firenena toerana ipetrahana. Tsia. Ary averiko ihany fa na de le olona amin'izay dingana zay na de hoe ambony ny fanjakana fa manaja foana izy an'ilay lalàna sy le fanjakana misy ao anatin'izay tontolo zay. Anatin'ity tontolo ity mezatra. De zay ozy izy teneny. Fa raha ohatra kosa ozy izy misy olona anankiray zany tsy manaraka ny Torah ary tsy naka eo amin'ny tenany zany le antsoina hoe ol Torah, le Torah rehetrarehetra, de io olona io izy mila miaina ary tsy maintsy miaina ao ambaniny antsoina hoe malchut le ol derech eretz, ao ambanin'ny fanjakana izy ary ao ambanin'ny derech eretz. Averiko ihany, zay no fandikana azy tsotra fa ol Torah misy dikany. Na de adikatsika izy hoe ny Torah rehetrarehetra. Ol malchut zany sefira farany ambany amin'ny sefirot rehetrarehetra. Ol derech eretz, derech misy dikany, eretz misy dikany. Mbola tsy zao ny resaka an'izay satria ngeza be hoe afatra ao ambadika fa zay ozy hoe fitinana le zavatra. Zay zany niafatry Rabbi Yehuda ben Akane. Tohizana ihany Rabbi Halafta ben Dosa ish kaper Hanania Omer Asara sheyoshvin ve'oskin batorah shechina sheruya benechem shenema
Shinema Elohim nitsava ba'dat el. Olona anankifolo izy raha ohatra hoe indray miara-mipetraka ary mianatra Torah, de fantaro izy fa ny Sherina dia mitoetra eo anatrehan'ny zareo araky ny voasoratra anaty Tehillim hoe Elohim nitsava ba'adat Israel. Araky ny voasoratra anaty Tehillim hoe psaume azafady hoe Hashem hozy izy ary tsy Hashem izy fa tena Elohim. Elohim dia hitsangana ao amin'ny fikambanan'ny El. Kôdy ihany koa zay zavatra zay. Eto zany ty le pasoky ty le toerana nazahoantsika amin'ny alaha nianaratsika tamin'ny roa volana angamba zay telo volana kasika ny Kadish hoe rehefa manonona Kadish mila olona folo satria ny olona folo no mampidina ny antsoina hoe Shekhinah. Shekhinah le resatsika teo le fisiny Hashem eto amin'ny ty tontolo ity. Ici. Okay. De vita iny zavatra iny de ozy izy tohizany ihany le zavatra. Ominahin afilu khamisha. Misy koa izy nefa fantaro fa misy koa raha ohatra ka anakidimy fotsiny le olona de efa mipetraka koa izy ny Shekhinah. Shenema ay araka ny zavatra voasoratra anazy Amos ozy izy. Va agudato al eretz yesada. Izy zay izy hoe les pasoky na le toko resahan'ny Amos ary le milaza hoe ary napetrany teo amin'ny ano zany agodat faction ahoana fandikana an'izay laliny laniny tsy tena fiteny hoe zany eo amin'ny faction nozy izy no mitoetra Hashem. Rehefa miteny izy faction zany mantsy zavatra tsy rehetrarehetra fa ohatrany hoe ilany kely faction dikan'izay atsasan'le folo 5 de efa mety koa izy amin'izay fotoana zay izy ianao petraka eo koa izy ny Shekhinah. De tohizany izy ominahin afilu shelosha ary ohatra ka anankitelo izy ay raha ohatra ka anankitelo de fantaro koa izy fa mbola misy koa zay rehefa aiza nahitana an'izay midina koa izy azafady rehefa anankitelo izy le olona de mitoetra eo ihany koa ny Shekhinah. De aiza ny anarana an'izany zavatra zany anatin'ny Tehillim Bekerev Elohim Yishpot satria ireo zay akaiky ny Elohim ozy izy dia ireo miaraka ny Elohim sy akaiky ny Elohim izy no mitsara Yishpot mitsara. De hoe eo akaiky zany akaiky ny Elohim olona anankitelo. Aferikany mbola kôdy reo satria tsika miresaka 10 sefirot 5 avy aiza le izy 3 inona resantsika satria misy kôdy daholo reo satria ominahin afilu shenaim ary aiza izy nahitantsika koa hoe raha olona anankiroa fotsiny miara-mipetraka ary mianatra Torah de midina eo koa ny Shekhinah. Shenemar eze nidoyin yirat Hashem ish el ra'ihu vayakshev Hashem vayishma begomen. Araky ny fanazavana anatin'ny Malachi ireo zay matahotra ny Hashem ozy izy dia araky zany le pasoky tsika tamin'ny farany teo ambony teo. Ary reo zay olona miara-miresaka ozy izy nefa sady misy nitahotra ny Hashem ozy izy de Hashem ozy izy ieno ary andinika tsara ny zavatra tenenin zareo ary araky ny voavakintsika teo ambony hoe misy boky anankiray boky ny fitadidiana no misokatra ao anatrehan'ny Hashem de raisiny eo izy anaran'ny olona roa zay miara-mianatra Torah. Zay zany le toerana nazahoantsika milaza fa rehefa olona anankiroa miara-miasa miaraka mianatra Torah de mitoetra eo anatrehan'ny zareo ny Shekhinah. De tsy vitan'izay ominahin afilu echad ary aiza izy misy nahitantsika hoe nianaratsika hoe olona anankiray mianatra Torah fotsiny de efa eo anatrehany koa ny Shekhinah. Shenemar bechol hamakom asher azkir et shemi avu elecha u verachticha. Araky ny teneny ao anatin'ny Shemot hoe amin'ny toerana rehetrarehetra izay miantso sy manonona ny anarako ozy izy de ho avy
eo anatrehan'le olona amin'izay toerana zay zaho izy ary hanome tso-drano azy. Zay zany ny anarana hoe ny anarana hoe nary olona anankiray izy mianatra Torah de efa mitoetra eo anatrehany ny Shekhinah. Raha hitantsika zany misy hevitra anatin'ireto chapitre fahatelo ty ny Pirkei Avot mikasika an'le hoe inona ny azon'olona atao aty amin'ny tontolo aty azahoany le fisiana Hashem hidina eo anatrehan'le olona. Araka ny hitantsika valiteny fianarana Torah, fanarahana Torah, ary zay foana ny averimberina anatin'ity Pirkei Avot ity, fianarana Torah de midina ny Shekhinah. Raha ohatra ka mipetraka misakafo ka tsy misy ny divary Torah, tsy eo ny Shekhinah ary tsy vitan'izay fa le latabatra de ohatran'ny hoe famonoana biby maloto, feno loto eo amin'ny latabatra. Eto amin'ity le hevitra manatin'ity chapitre telo ty zany ny fisiany Torah no mampidina ny Shekhinah Hashem na ny présence divine zany ny fisiany Hashem eto amin'ity tontolo ity. Afaka tohizana kely foana. Tiako tonga any amin'ny Rabbi Akiva sy atao ihany. Rabbi Eliezer ish Bartotah Omer ten lo mishelo she'ata veshelcha shelo. Zao izy afatry ny afatry Rabbi Eliezer ish Bartotah. Omeo azy izy zay nenazy satria anao sy ireo zavatra anananao izy ho anazy dia nenazy. Izy io nenazy io ny Hashem. Omeo an Hashem izy zay tokony ho an Hashem. De satria anao sy ireo zavatra rehetra anananao izy de nenazy daholo. Ny afatra io zany mazava tsara le izy fa angambany hoe ampiana kely fotsiny. Aza mihevitra hoe ny zavatra anananao eto ninao. Mihevitra hoe anao zany manana zavatra. Satria anao vao miteny hoe za, izy ny tomponao, efa misy tompony anao zay. Ary ny zavatra rehetra anananao izy de ny Hashem daholo. Ny zavatra rehetra very niala tamin'ny fanananao, Hashem nanao an'izany. Ny zavatra rehetra azonao, Hashem ihany koa nanao an'izany. Izay mahatonga hoe rehefa mahazo zavatra anao izy de tena ilaina zany misy afatra eto mahaiza misaotra. Satria ny zavatra rehetra dia nomena anao fa tsy nenao, na nampindramina anao fa tsy nenao. Vechen be David hu Omer ki mimecha hakol u miyadecha natenu la. Satria araka ny tenenin'i David Ameler, mpanjaka David, hoe ki mimecha satria ao aminao izy ianao izy manana zao rehetra zao ary eo am-pelantanako izy natenu la. Ary eo am-pelantananao no nanomezanao ho anahy. Zay hozy izy David Ameler. Indikan'izay fantatry David Ameler zany zay zavatra zay hoe ny zavatra rehetra nananany na ny hoe fanjakana azon'i David Ameler na ny fandreseny tamin'ny ady nataony tamin'ny Goliath sy ny sisa. Ny rehetra ananana rehetra nenazy de fantany David Ameler fa tsy nenazy fa Hashem no manome azy amin'ny tanany eo am-pelantanany. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon המחלך בדרך ושונה, הוא מפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. זהו זה נפשי רבי שמעון. Raha ohatra izy misy olona anankiray mianatra Mishnah ary eo any amin'ny lalana izy mandeha amin'ny lalana anankiray de mianatra Mishnah. De tampoka eo izy mijanona de mahita hazo anankiray de izy tsara tarehy tsara endrika zany hazo zany. De mahita koa izy sa anankiray de tena tsara tarehy zany sa zany. Inona izy amin'ny olona io izy satria izy nianatra Mishnah de najanona Mishnah de hoe ohatran'ny hoe mandoka zavaboary, zavatra tsara endrika. De zay hozy izy hoe alava katova ke ilo mitchayev be nafsho. Fataro izy fa ny voasoratra amin'izany olona zany ndray izy mianatra Torah de chayav be nafsho. Tokony manome sorona ny fanany izy, tokony ho faty zany tena marina.
raha sy mitondra ny antsoina hoe korban khatat na sorona ho amin'ny fahotana, solon'le fahotana nataony. Eto koa zany averina ihany le hevitra anatin'ity chapitre fahatelo ty hoe fianarana Torah misy lanjany be ary mira-tandremana. Tokony tsy avelavela fatana hoe mianatra kely de vita fa tokony hoe mametraka fotoana manokana mihitsy mandritra ny herinandro ka hatramin'ny sabata ianarana Torah foana fa tsy hoe sabata irery ihany. Sabata irery ihany de efa ampy moa zay ho an'izay mbola manomboka fa ny herinandro rehetrarehetra, ny andro rehetrarehetra mandritra ny herinandro tokony misy fotoana anankiray atokana ianarana Torah satria eto zay no azahoana hery eo amin'ny ara-panahy ary indrindra ara-panahy fa vokatrin'izay mahazo hery koa isika ara-batana. Rabbi Dostai be Rabbi Yanai Mishum Rabbi Meir Omer כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. Rabbi Dostai Uzis zanaki Rabbi Yanai miresaka mikasika ny zavatra nytenenin'ny Rabbi Meir hoe zao zany ny afatrany. Ny olona anankiray ozy izy zay nanadino na zavatra anankiray tao anatin'ny Mishna nianarany. Itsika hitantsika fa tsy miresaka Torah tsony izy zao fa Mishna. Mishna ireo no antsoina hoe lovatsofina na fanazavana ny Torah zay voasoratra. Hitantsika fa eto ambony eto koa tsika miresaka ny antsoina hoe Mishna. Ny Mishna to mijanona izy tao amin'ny fianarana antsoina hoe Mishna. Niova ndray zany tsika teo le Torah resana teo Torah écrit voasoratra. Aveo koa izy mitovy amin'izay koa ny fihetsika ary indrindra ny fihetsika amin'ny resaka Torah écrit de tonga de ohatrany hoe chayav benafsho. Ohatrany nametraka ny fanahy ho faty rehefa mikasika ny Mishna na Torah shebe alpe na le lovatsofina. Fa rehefa hoe Torah oral tsy misy an'izay hoe chayav benafsho zay fa inona tsy mitoetra ny Shekhinah. Zay koa afatra lehibe anankiray zay fa manaraka ny Bli Neder resahana. Na de zay ozy izy raha ohatra ka nisy olona anankiray izy nianatra Mishna ary nanadino zavatra anankiray nianarany de zay ozy izy ho an'io olona nanadino io izy de antsoina izy hoe tokony chayav, tokony maty ozy izy eo amin'ny fanahy. Misy ohatrany olona maty ara-panahy dikan'izay fanalana an'izay avy eo ihany korban khatat na ilay sorona solon'ota. Shenemar araka hishamecha lecha ushmor nafshecha meod pen tishkach et ha devarim asher ara'u al enecha. Araka ny voasoratra anatin'ny Devarim ozy izy mitandrema tsara ozy izy ianao ary tazomy tsara ny arovo tsara ozy izy ny fanahinao, arovo tsara ny be mihitsy satria manjary ho adininao ozy izy ireo zavatra rehetrarehetra izay nampisehoka anao. Zay no voasoratra tao anatin'ny Devarim. Dikan'izay hoe sao de ho adininao izy zay le torosoratra tishkach ho adininao. Dikan'izay mahatonga ny fampianaran'ny Rabbi Dostai hoe zay olona anankiray manadino de tonga de manokatra ny tena marina manadino ny Mishna de iny dikan'izay manjary chayav izy ho andika lalàna ny tena marina, andikany analavitra ny lalany Hashem. Chaz v'shalom. Yochal afilu tokfa alav mishnato. Fa ho an'ny olona anankiray izay mitandrina ary manadidi tsara foana ny zavatra rehetrarehetra ianarany ao anatin'ny Mishna, Talmud lomar ufen yasuru milvavecha kol yeme chayecha. Satria zay ozy izy de voasoratra anatin'ny Devarim koa hoe ireo zavatra rehetrarehetra ireo izy de ho apetao arao ary ho tokony hitoetra foana ao anatin'ny fonao ary isan'andro izay ireo andro rehetrarehetra izay iainanao. Ha eno mithayeva be nafsho adashe yasheva vi sire mi libo. De zay ozy izy
Satria ohatrany hoe mafy be zany fampianarana voalohany de tenenina izy hoe le olona hozy izy khayab banefesh ino dikany teo mendrika ny hovonoina hozy izy ny fanahiny raha ohatra ka nasorony tao anatin'ny fony ilay zavatra nianarany. Dikan'izay zany tsy hoe tena hoe tonga de vao nanadino anankiray izy de efa khayab benafsho fa manadino iray izy fa le izy mbola ao anatin'ny fony. Iny dikan'izay vao tazona ny fony narovany tsara ny fony na de tsy voateniny ary le zavatra tsy tadidiny intsony fa fantany le izy. Zay hozy izy tsy maninona. Fa raha ohatra ka tena nasorony tao anatin'ny fony dikan'izay nianarany le zavatra fa fa nadikany ihany ilay lalàna ao anatin'ny Mishna. Nianatra lalàna anankiray izy ao anatin'ny Mishna, ohatra zao maka ohatra zao hoe tokony tsy ataontsika hoe tsy miteny zavatra tsy masina zany eo ambony latabatra. Zay zao nianarantsika androany. De nianatra zany le olona anankiray nefa ny sabata manaraka am'zay tonga le olona de resaka foana ny zavatra andavanandro. Izy zany efa nianatra fa ino zany hoe mety mbola tsy tadidiny le izy aloha voalohany indrindra de am'zay fotoana zay mbola tsy maninona fa raha ohatra ka tena hoe ataony fanahiniana mihitsy le hoe hiteny zavatra tsy masina mandritra ny sabata, zay izy vao tena hoe khayab am'zay satria nasorony tao anatin'ny fony le zavatra tsy ao intsony. Fantany le zavatra nefa tsy tanterahany satria nataony fanahiniana. Be shogeg ou be mezid nezakatra. Ty angambany ataontsika farany Rabbi Hanina ben Dosa Omer kol sheyire hato kodemet le chokhmato mitkayemet kol she chokhmato kodemet liriyat hato en chokhmato mitkayemet. Tia misy fampianarana lehibe apetraky Rabbi Hanina ben Dosa, zanaky Dosa. Zao izy izy. Ny olona anankiray izay manana tahotra anota, ny tahotra anota zany no alohany fahendreny, fantaro izy izy fa le fahendren'ny olona io de hijanona mandrakizay, hitoetra ao aminy foana. Fa kosa hozy izy, raha ohatra ka ny olona anankiray ny fahendrena aloha napetraka ny voalohany, tena izy io tena zao ny fahendrena sy ny sisa manana fahendrena, fa nefa ny tahotra ny ota tsy ao. Dikan'izay afaka miresaka izy io zao ny lalàna tokony atao rehefa misy fahendrena nefa tsy matahotra ny manota, mbola mahavita manota izy. Fantaro hozy izy fa le fahendren'zany olona ohatran'izay tsy mitoetra, tsy mipetraka eo aminy fa mety eo le fahendrena fa aveo vao misy zavatra kely de tonga de lasaka manota izy. Ina zany ny afatra eto voalohany indrindra. Alohan'ny anamboarana ny antsoina hoe chokhma, azahoana ny chokhma na fahendrena, mila mikolokolo ny antsoina hoe tahotra ny ota, tahotra ny anota. Matahotra ny hoe anota satria zay le izy, zay no teneny hoe manjary tsy mipetraka le fahendrena ananany, na de miteny fahendrena izy azony tsara le tsiny hoe ino atao hoe olona endry, nefa vita ny manota de tsy manjary tsy tena izy ny antsoina hoe fahendrena, olona endry tena marina. Hu aya Omer, zao koa izy ny teneniny. Kol she ma'asav be rubim be me chokhmato mitkayemet. Kol she chokhmato me ruba mi ma'asav en chokhmato mitkayemet. Tsy vitan'izay koa izy, fa mitahotra ny ota sy ny fanaovana zavatra. Raha ohatra ka betsaka izy ny zavatra ataon'le olona ary miaraka raha ohatra ka betsaka izy ny zavatra ataony tanteran'le olona miaraka amin'ny fahendrena, fantaro izy fa le fahendren'le olona io mitoetra mandrakizay. Fa raha ohatra ka betsaka ny fahendrena nefa kely ny zavatra tanterahany, zavatra ataony, fantaro izy fa ny fahendrena io, le fahendren'le olona tsy mitoetra mandrakizay fa mety very le izy indraindray. Raha ohatra zany ny afatry Rabbi Hanina zany eto, afatra voalohany averiko ihany ty ampisaty. Ny afatra voalohany Rabbi Hanina ben Dosa, mila tahotra anota voalohany indrindra de mila manao zavatra
fanaovana zavatra ase ny fanaovana zavatra sy ny tahotra ny anota no manamafy ny fahendrena. Fa raha ohatra misy fahendrena fa tsisy zavatra atao, tsy manao action ary tsy matahotra ny manota, dia io fahendrena io tsy ho mafy. Fa raha vao misy zavatra anankiray manjoan'ilay olona tonga dia raraka, tonga indray ny toetra ratsy. Zay zany ny afatra farany angamba ajanontsika eto ilay izy Bezat Hachem, mety ho hitantsika Rabbi Akiva manaraka liny andeha Bezat Hachem. Fa zay zany aloha ny afatra. Raha ohatra ka misy fanontaniana averiko ihany afaka mametraka fanontaniana na ao amin'ny messenger na ao amin'ny commentaire Bezat Hachem. Baruch Adonai Leolam Amen Amen. Toda Rabba Lekulam, Toda Rabba Rabbi Aina, Toda Rabba Rabbi Ishai Moshe, Rabbi Chaim Ishai sy ny faniriana ao Ambomambory, ary Toda Rabba koa Rabbi Yehuda Maccabi. Toda Lekulam Yom Tov Shavuot Tov.